Rodobe ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara amperinasa tanteraka ireo mpikambana. Lalankely tsy adana sy Amboditsiry vitan'ny komina Rarivato tanteraka. Alaonko misy fiantraikany maneran-tany ny fahampitehany. Amitiavana hatrany tomboky lahy sy tomboky vavy no iarabananao amin'izao alin'ny 20 Aogositra 2024 izao ary dia manasanao ampanajana izay anaraka ny vaovao. Isarihana ny sainy maro amin'ity alina ity dia ny eo amin'ny pejy politika mbola mahaliana ihany koa ny resaka momba ny mpanohitra. Amperinasa tanteraka amin'izao fotoana izao ny mpikambana ao anatin'ny rodoben'ny mpanohitra eto Madagasikara ary nisy avy hatrany moa ny fivoriana izay nitarihiny ny filoha Marc Ravalomanana teny Faravohitra androany. Anisan'ny doniana tao anatin'izany ny raharaham-pirenena ankehitriny nanao ny fanadihadiana tena toerana Edena Elia teo amin'ny sarin'ny Tokra Marola. Tsy misy andrasoandrasy fa avy hatrany dia manomboka ny asa andro vitsy taorian'ny nijoroany ny rodoben'ny mpanohitra eto Madagasikara tamin'ny fomba ofisialy ny herinandro lasa teo. Tsy ny andro ny antenimieram-pirenena sy ny antenimieran-dolona intsony ireo mpikambana eo anivony ity vovonana ity izay tarihiny filoha Marc Ravalomanana fa io maraina io ihany dia nisy ny fivoriana nandiniana izay tena mahamaika ampandrosoana ny firenena. Nisantarana izany ny fandiniana ny fitsipika anatiny ny sata mife azy ireo. Ankoatra izay ihany koa, isan'ny fitoran'ny lahadinika ny mikasika ny fitantanan-draharaham-pirenena ankehitriny izay tsy mandeha araka ny tokony ho izy. Tsy misy politika mazava mamaritra izany fa mandeha anjambany fotsiny ny fitondram-panjakana amin'ny fanomezana fampanantenana ho nofinofisy ny vahoaka malagasy. Tsy karitra mantsy fa ny mahasoa ny mpitondra no mandeha alohan'ny laharam-pahamehana ho an'ny vahoaka. Isan'ny antom-pijoroan'ny rodoben'ny mpanohitra ny fanitsinany tsy mety ataony ny fitondrana ary hanoro ny lalana tsara tokony hampandrosoana ny firenena. Olona efa manana traikefa tamin'ny fitantanana ny firenena nandritra ny taona maro rahateo no filoha-pitarika ny RMDM dia Andriamatoa Marc Ravalomanana ka mahafantatra tsara ny mahasoa ny vahoaka sy ny laharam-pahamehana ho azy ireo. Santatra am-bavarano ihany moa ity fivoriana androany ity fa amin'ny ankabehany dia efa amperinasa tanteraka ary tsy miandry ny fitondram-panjakana intsony ny rodoben'ny mpanohitra eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Fa mifanindran-dalana amin'iny fivorian'ny antoko-mpanohitra iny ihany koa ny fivoriana ireo solombavambahoaka tiako Madagasikara miisa 420. Votoatin'ny fivoriana tao anatin'izany moa ny fifidianana izay ho lehiben'ny mpanohitra eny anivon'ny antenimieram-pirenena ka voafidy nandritra izany Andriamatoa Marc Ravalomanana izay efa filohan'ny rodoben'ny mpanohitra eto Madagasikara rahateo ihany koa. Araka ny lalàna velona dia tsy maintsy mifidy izay ho lehiben'ny mpanohitra ireo solombavambahoaka avy amin'ny antoko-mpanohitra eny anivon'ny antenimieram-pirenena na lefa avy hatrany any amin'ny filohan'ny antenimieram-pirenena moa ity taratasy manamarina izany ity. Fa avy ny resaka momba ny antoko-mpanohitra isika dia iopana eo amin'ny vaovao an'ny komina n'Antananarivo renivohitra kosa indray. Afa-pasahiranana ny mponina teny Atsiadana sy teny Amboditsiry noho ny fahavitan'ny lalankely izay natao Rarivato. Tonga nijery ny fahavitan'ny asa teny moa ny ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra Ramatoa Lalao Ravalomanana nanangam-baovao noro fitiavana teo amin'ny sariny Herzo Rajonarivony. Vita ny 700 ireo lalankely sy ny lalana any anelankelan-trano natao Rarivato amin'izao nampijaly ny mponina teo aloha indrindra amin'ny fotoam-pahavaratra eto amin'ny komina Antananarivo renivohitra. Nijery ny famaraparanana ny asa teny Tsiadana boriboritany faharoa sy teny Amboditsiry boriboritany fahadimy androany maraina ny ben'ny tanàna Lalao Ravalomanana sy ireo mpiara-miasa amin'ny akaiky. Afa-po tamin'ny fahatsaran'ny asa ny ben'ny tanàna Lalao Ravalomanana. Nambarany fa ezaka madiodio ny komina Antananarivo renivohitra sy ny mpiasa ao aminy no nahavitana izao foto-drafitra asa tsara kalitao izao. Ny anjaran'ny komina urbaine izay solongona amin'ny malagasy dia manao ny fikarakarana ny fiainany midina amin'ny toerana zany mijery an'izay hoe inona no anatsarana fiarahamonina. Izy tena ezaka ny komina mihitsy satria efa izay ny tanjona hatramin'izay tenena tamin'ny délégué hoe jerevo izay tena zavatra foto-drafitra atao manakaiky ny vahoaka dia izay no nampatonga nanao an'itony.
lalankely sy lalana tany teo aloha na vita rarivato ihany fa tsy voarafitra tsara ireo natao rarivato ireo ny sisin-dalana dia mbola nodravahana zaridaina kely misy voninkazo ihany koa ireo mpiasa ao amin'ny komina Antananarivo renivohitra no nanatanteraka ny asa ny fitaovana ampiasaina sy ny nampiasaina dia ireo vato nalana tamin'ny fanamboarana ireo lalam-pirenena miditra sy mivoaka ny renivohitra. Nitsiry ny hevitra rehefa nandeha le fanamboaran-dalana Antananarivo reny dia nisy le bordure na trottoir pavé le nasorony reny no fananan'ny commune raha teo reny satria patrimoine commune dia reny no nangon'ny commune dia nivory zay tao amin'ny lapan'ny tanàna dia miteny hoe indao tsy hitady hevitra ampiasana ny reto fa tsy ho angonina fotsiny akory dia zay no nahatonga nyreny foto-drafitrasa zay tanteraka somatsara amin'izao. Teny Tsiadana dia lalana sy lalankely mirefy 200 metatra no natao rarivato. Teny Amboditsiry indray dia lalankely any anelankely trano mirefy 500 sy 200 metatra no natao rarivato. Ny fikojakojana no mampahatra an'izy ireny. Raha tianana ny soitsika dia aloka jiny ireny dia mifanetantsika mpiara-monina mba samy mifanetana mba samy anajana amin'ny lafin'ny fahadiovana zany indrindra. Nankasitraka ny ben'ny tanàna Lalao Ravalomanana sy ny komuna Antananarivo renivohitra ireo mponina eny Tsiadana sy Amboditsiry. Amin'izao lalana sy lalankely vita rarivato natao ny fiadidiana ny tanàna izao. Eo amin'ny fikojakojana moa dia raisina tanàna satria ny famafana lalana dia anisan'ny manamora azy ny fahatsara lalana. Noho izany dia misaotra betsaka anareo ao amin'ny komuna fa zava-dehibe taminay nahavitany io hokojakojainay arak'izay azo atao. Fa mifampitohy amin'izay resaka ho an'ny sosialin'ny mponina izay ihany dia efa tokony tamin'ny farany taona 2024 teo no tokony no efa nitokanana ny tsenany vato. Ny fitondrana raha ny tokony ho izy no manondro ny daty anaovana ity fitokanana ny foto-drafitrasa ity ary miankina amin'izany indrindra nefa ny ahafahan'ny mpivarotra miverina ho ara-dalàna. Andeha ho arahantsika indrindra tsara ny Mano Randemalala. Efa nandalo teto ny Bianco, nidina teto ihany koa ny Inspection Générale de l'État na ny IGE, efa vita ny audit, nangarahara tanteraka arak'izany ny fitantanana ny 11 miliara nananganana ny tsena be vaovao ity. Inona ny olana? Ny olana mipoitra ato aminay moa zany dia noho tsy fa le tsena zany efa vita fa noho izy mbola tsy voatokana dia tsy afaka miditra eto izay nefa tena olana aminay efa mety hery ny arabe dia moa mia maloto le tanàna satria miparitaka be mpivarotra. Zareo moa efa miteny ho tokanana izay mpivarotra moa tsy mahalala hoe inona ny olana fa ny tsena vita zao nefa fantatra satria hotsika zao tsy samy mahita fa vita tsara le tsena ka mba etaetanay dia mba tsy foana hivarotra atao tsena zany aloha fahavaratra alohan'ny avy ny orana. Ty tsena tia dia marianay mpivarotra aloha amin'ny izay komitiny tsena fa tsy avy amin'ny tompona andraikitra eto amin'ny tanàna tsony mihitsy mahatonga anazy tsy voatokana. Zay zany dia tokony mampita tanteraka aminareo fitondram-panjakana satria ty tsena ty zany dia lasa toerana fiarenjolahy, lasa fanaovana maloto rehetrarehetra, filokana sy ny ao na atao hoe ny makorelina sy ny rehetra zany lasa ato amin'ity tsena ty daholo no lasa toerana fanaovana an'izany nefa izay mpivarotra any ivelany dia tena matsiaro efa mangiry firy tanteraka tokony hivarotra ny mba hisitraka n'le tsena. Anamafisana azy koa zany zao tsika hoe kominy ny vato hoe andray mipapa ny toerana nefa dia tena maloto satria raha mba tavaverina ato anatin'ity tsena ity izay mpivarotra dia mety mba ny lalana lalaka ny toerana manodidina rehetra mety adio. Manahy mafy reto mpivarotra reto fa ataon'ny fanjakana takalinaina politika izy ireo. Marina fa fanomezany tokony ataon'ny mpitantana ny komuna ny fandimby ny fanamboarana ity foto-drafitrasa ity fa ny ben'ny tanàna ity nahavita ny tazona ny teny nomeny. Izay mpivarotra zany mieritreritra hoe inona mihitsy ny tompoko ny tsitokanana an'le tsena. Misy resaka politika ve nefa nreto vahoaka reto tena vahoaka madinika mihitsy tokony tsy atao takalo politika zany satria mampalahelo le olona. Mety anko hoe chef district ve tompoko hoe afaka mitokana le izy afaka mampiditra anay fa zay efa tehitra satria efa tao anatin'ny herintaona mahery dia tena morony arabe rehetrarehetra tena ny varotra tsy malafo tsy mahinona nefa ny raha tsy mivarotra dia tsy mihinana. Subvention exceptionnelle nafahana nanangana ity tsena be ity izay efa herintaona sy tapany izay ny nahavitany.
Efa oeritaona moa zany zay navitanyty fototra vitrasa ho an'ny commune Ivatoty raha ty resaka tsena ity fa noho ny antony izay tsy miankina amin'ny avy eo amin'ny commune dia mbola tsy afaka miditra ao anatin'ny tsena ireo mpivarotra amin'izao fotoana izao. Vokatr'izany dia miaina ao anatin'ny loto ny fitohanan'ny fiarakodia, ny aripôsy sy ny endaka sy ny sisa ireo mpila raharaha ao anatin'ny tsena na ireo mpivarotra ihany koa. Ndeo rahantsika avy hatrany ny sary izay noentiny Manora Andriamalala. Tofoky ny asa baranahy ireo mpivarotra eny amin'ny commune Ivato. Maniry ny hiverina amin'ny ara-dalàna izy ireo. Efa nisy ny vahaolana natolotry ny commune fa voasakany eo anivon'ny fanjakana foibe izany. Vita ny tsena zany fa ny fanokafana azy mbola tsisy hatramin'izao aloha. Tsy hay izay olana hoe inona ny antony tsy sokafany. Fa ny tsena fa mandeha ny tsena fa hoe io vita ny tsena aloha. Ny etaetanay zany zao dia mba ny sokafany tsena zany tsisy ny tiaterin'ny lalana ntsony. Mba isin'ny fanjipalemana satria fanjipalemana mijaly be fanjipalemana mpangaro pôsy be tapeo anaty tero eo. Ny olana sejainay zany amin'ilay hoe tsena tsy misokatra raha tokony olona hitambatra amin'ny toerana ray lasa kamo izy midina lavitra be dia mena tsy mena varatra dia lasa tsisy mihitsy le tsena. Antsoavo ataonay zany dia mba hisokafan'le tsena mba haingana zany zay mba ataonay. Manam-paniriana ny findrahoan-tsena zay satria efa tena matsiaro mijaly be amin'le arabe tery be nefa ny zay tena sahirana be eto ny entana maloto amin'le vovoka sy ny ohatr'izany. Zay zao ny tena mampijaly anay eto an-tsena. Ny ino moa setroka tomobile etsy andany indraindray nefa ny matetika zany eto ohatrany hoe misy accident foana amin'le lalana tery kely. Tery le lalana zany dia be da be mpangaro pôsy. Zay dia mangataka izay zany mba hifindranay amin'le tsena aingana satria tena efa matsiaro mijaly izay amin'izao fotoana izao. Sasany be dia be manao maloto eto an-tsena eto. Enana daholo ny resaka maloto eto, ny vovoka mandeha, ny lalana tery, ny accident eto matetika misy foana zany. Tsy sotrotrozay ny ainana eto zany dia efa manam-paniriana ny verina ny tsena zany ny tena marina zany satria efa heritaona izay navitany koa mbola tsy tafaverina any hatramin'izao. Dia hitantsika amin'izao zany ny fahorian'ny mponina aty amin'ny commune Ivato amin'izao fotoana izao. Amoron-dalana izy ireo no mivarotra ary tsy manana fialofana intsony ahafahan'izy ireo mivarotra ankalalahana. Rahantsika mahita nefa fa akaiky tsy lavitra eto fa 10 metatra ihany dia efa misy ny fotodrafitrasa vaovao izay tsy fantatra hoe inona ny antony tsy ahafahan'izy ireo miditra ao anatin'izany tsena vaovao izany ka izay no anisan'ny nampitaraina azy ireo. Dia hiverina amin'ny sehatry ny politika kosa indray isika fa dia isy ny famorina sy ny fakana ny hevitr'ireo antoko-panohatra momba ny tolo-dalàna izay nolanina eny anivon'ny anteny miera. Nanamafy moa ny teo anivon'ny anteny mieran-dolona androany fa tena ilaina ny hevitry ny antoko izay voakasika ity tolo-dalàna ity. Germain Menjanahary, Tokra Marolanina nanao ny angy-baovao. Na dia misy aza ny fandiniana ny tolo-dalàna izay mamaritra ny satamifehin'ny mpanohitra eny anivon'ny anteny miera rotonta amin'izao fotoana izao dia tsy miova amin'ny foto-kevitra ijorony ny antoko tiko Madagasikara fa mbola mitaky ary manamafy ny mba ampiarana ilay lalàna 124 tsipika 8 nandritra ny famelabelara-kevitra izay nataon'ny governemanta tamin'ny loholona no nanamafisan'ireo loholona ireo fa tsy maintsy isy ny afakana inhevitry ny antoko-panohitra makasika ity tolo-dalàna ity. Ny antoko Madagasikara zany dia efa dia tsotra efa namboary ombenombeny. Misy lalàna 2011 tsipika 013 iny efa nilamina iny votena iny misy efa lalàna promulguena iny ary raha suite logique ny lalàna iny zany dia tokony misy ny décret d'application na ny didy fampiarana zany dia izahay tiko Madagasikara dia mbola miteny foana hoe lalàna mbola miatra iny miandro ny décret d'application zay ny takinay zay ihany satria lalàna vao eo mpanatanterahana azy iny dia tanterahantsika aloha le lalàna fa tsy amorona lalàna vaovao foana isika nefa ny eo tsy ampiarina zay mahavoantsika eto amin'ny firenena. Tsara moa ny manamarika fa efa vonany hitondra ny anjara birikiny amin'ny fampandrosoana ny firenena ny RMDM na ny rodiben'ny mpanohitra ka nisy ny fanatanterahana fivoriana voalohany androany 20 ny volana Aogositra izay notariny filoha Marc Ravalomanana. Niatrika izany ihany koa ireo filoha alefitra isaky ny faritany eto Madagasikara ary ireo boromandrafitra ny RMDM.
mbola hitoetra ny nosy kely eny amin'ny anteny merandoolona eny ihany isika ao anatin'ity lafim-baovao manaraka ity tsy mbola nahavoray ny teti-bola-panjakana 2024 izay nasimpanitsina ny anteny merandoolona hatramin'ny ariva teo vaky io resaka io nandritry ny fampahafantarana ny politika akapoben'ny fanjakana na ny PGE androany nambaran'ny Prime Ministre ihany koa moa fa tsy mahafantatra ny momba izany izy andeha rahantsika ihany fanadadiana izay noety ny Germaine Menjanahary teo amin'ny sariny toky Ramarola. Mbola mistery ho an'ny olom-pirenena hatramin'izao ny mahakasika ny teti-bola-panjakana 2024 izay natsimpanitsina na ny LFR. Noho izay ny fitondrana nafenina tanteraka izy ity saingy nisy ny fanadadiana izay nataony firaisamonim-pirenena tamin'ny alalan'ny CCOC na afantarana fanahena ny teti-bola ho an'ny sosialim-bahoaka. Yankina ny fanaraha-maso ny fandaniam-bola fahatany ataon'ny fanjakana ny fahazahoany ny anteny mera io teti-bola nasimpanitsina io. Efa maritra be mihitsy amin'ilay hoe asa ho tanterana sy programan'asa anefa antsika izao efa ataoko hoe misasaka mahery ny taona voafaritra eo nefa hoe tanterana amin'ity taona 2024 ity tiasy be tena maro tsara mihitsy ny hoe manatanteraka ny asa ohatr'izay fa eo amin'ilay famatsinany vola entina ny tanterana indray zany raha zaho eto amin'ny antemeran-doolona dia mbola tsy nahita mihitsy satria na dia ilay loi rectificative iny any mbola tsy tonga eto aminay dia tsy fantatra mihitsy hoe vola vaizadolo zany no natanterana le izy manarak'izay ny zavatra tsikaritra eo anatin'ilay izy keo zany dia mahakasika ny hoe fampianarana misy fotodrafitrasa maro koa zany hoe tanterana amin'ity 2024 ity ohatra fotsiny hoe université anakenina any amin'ny toerana ivelany any zay hoe zany maika aloha sa ny fanofanana arakasa ara-teknika mba ahafahan'ny tanora malagasy mamorona asa ary indrindrindrindra moa mamokatra satria tsy anao université tsika hamokatra olona anao diplôme anana diplôme famokarana olona anana diplôme no mety betsaka indray atsoaty zany fa tsy famokarana olona hamokatra tombony mandany toekareny eto Madagasikara. Andraikitra goavana izay sahan'ny anteny merandoolona ny fanaraha-maso sy ny fifandraisana amin'ireo vondrom-bahoaka itsinjara-paritra ny manara-maso ny asan'ny gouvernemanta mba hipaka eny ifotony. Fa momba ity teti-bola-panjakana izay nasimpanitsina ity dia maro amin'ireo olom-pirenena no velom-panontaniana somary sanganehana ihany koa ary anisany nanao fanamarihana tao anatin'izany ny anivon'ny firaisamonim-pirenena hoe sehatra maro sy manandanja kokoa indray no nahena ny teti-bola mahakasika an'izay. Andeha rahantsika ny angom-baovao no entiny Jessica Miray. Fandaniam-bolam-bahoaka, tsy fahamadorana ary tsy fahaiza-mitantana. Izay no azo amin'tinana ilay teti-bola-panjakana 2024. Tsy nisy tsy niaiky izany na ny fiarahamonim-pirenena hatramin'ny mpanao politika. Zavatra totodoana ataosika ao anatin'ny fizery mety hoe sy niomana fa tsy matotra mihitsy na zako azy tsy matotra ny fomba fitantanasika ny firenena ohatra manao kilalao-zaza asika nefa fiainam-pirenena no lalovina. 20 nisy sehatra nahitana fienany tamin'ny teti-bola-panjakana 2024 izay tena iankina ny fampandrosoana ny firenena. Fienana hatramin'ny 470 miliara ariary. Fampandehanana andraraha-pirenena, fahasalamana, fampianarana ary ny rano sy ny fanadiovana. 20 kosa ny sehatra nahitana fiakarany hatramin'ny 450 sy 710 miliara ariary. Vola sy teti-bola, fiadidiana ny repoblika ary ny tanora sy ny fanatanjahantena. Izany loi de finance zany ange re olona no fomba hoentin'ny fanjakana hiatrika ny didiny sy hampandehanana raha-panjakana. Ka zay zavatra atao zany kitoto daholo fa tsy maintsy misy loi de finance ataosika zany hafahasika miatrika ny zavatra tiana atao eto amin'ny firenena. Ny fanjakana ange zavatra telo efatra ny tena zava-dehibe ataony. Dia mitsiasika ny fampianarana zanasika andraiky ny fanjakana zany, mitsiasika ny fandriam-pahalemana sy ny fiarovana ny tanitsika. Ireo zany tsy maintsy mitady vola sika hahafahana manao an'ireo. Ireny resaka programme n'asa ataosika hanao an'izao revirevy fotsiny raha sy manana io loi de finance hahafahasika miatrika an'io sika. Tsy hisy fampandrosoana vanona raha ity teti-bola-panjakana ity no miatra.
Ny sehatra iankinana ny fampandrosoana mihitsy no ataony fitondrana ankehitriny ambanin-javatra. Tsy nisy akory araka izany ny fandiniana ilay teti-bola ampifanarahana amin'ny laharam-pahamehana, fa izay nampetipety ny mpitondra sy ny mpiara-dia taminy no nandrafetana azy. Mba ho fampitezana sy ho fifandaminana eo anivon'ny commune urbaine Antananarivo renivohitra moa dia nisy indray nihetsika ho an'ny fanisahana ireo mpivarotra amoron-dalana izay nataony teo mpiasa commune urbaine Antananarivo tamin'ity androany ity. Tarigetra ny fametrahana ny renivohitra Madagasikara ho modely izay vina napetraka ny ben'ny tanàna Lalao Ravalomanana raha teo moa izany Germaine Menjanahary Erzora Jonarvony nanao ny angom-baovao. Antananarivo soiombolany malagasy no vinany Ramatoa ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra Ramatoa Lalao Ravalomanana. Arak'izany dia samy manao ny ezaka izay tandrify azy avokoa ireo ratsamangaika eo anivon'ny fiadidina ny tanàna mba anatrarana izany vina izany. Noho izany indrindra dia nanamafy ny asa fanalalahana sy ny fanadiovana ny arabe izay feno mpivarotra tsy ara-dalàna ny ekipa ny tsena ny boriboritany voalohany, ny polisy munisipaly, ny ekipa ny intendance avy eo anivon'ny tanàna, ny polisy pirenena. Ankoatr'izay dia nentanana ihany koa ireo mpivarotra mba amonjy tsena satria arabe dia natokana ho an'ny fifamoivoizana ary ny trottoir kosa dia natokana ho an'ny mpandeha tongotra. Tomoko androany zany ny fanatazanana ny fanentanana izay efa naroso hatramin'ny omaly ny fanentanana ny mpivarotra teto amin'ny tanàna Antananarivo ny amin'ny anokafana ny lalana rehetra sy ny fanadiovana ny sisin-dalana amin'ny fanatanterahana ny asa mivaingana izay tokony ho avotra ao anatin'ny fanatanterahana zao asa zao. Tanterahana zao asa zao teo anivon'ny préfecture Antananarivo izay fiarah-miasa miaraka amin'ny polisy ny commune urbaine Antananarivo izay voasolon-tena eto daholo nanomboka ny maraina ary dia mbola mitoy zany hatrany ny fanatanterahana ny asa ity. Manelingela-ny fifamoivoizana manery ny lalan'ny mpandeha tongotra ary ny mampirongatra ny asan'ireo mpanao ratsy ireo mpivarotra tsy ara-dalàna manerana ny arabe ka izay indrindra no antony nanamafisana ny asa fanisahana azy ireo toy izao mba ho tombotsoan'ny besin'ny maro fa tsy ho tombotsoan'ny olombizy. Tsy adino ny mbola manentana antsika olom-pirenena tsirairay izay mahatsapa manana ditsy manandraiky indrindra isika mpivarotra izay tafapetraka loatra any anaty arabe any anaty trottoir izay tsy misy antanana mpandeha tongotra sy fiarakodia intsony koa manainga antsika hatrany izay atao anatin'ny tanàna Antananarivo mba anatanteraka ny hoe ny tsena izay natokana ho an'ny mpivarotra dia manainga antsika mpivarotra mba hamonjy an'ireny tsena ireny fa tsy hijanona any anaty arabe sy eny amin'ny sisin-dalana intsony. Maro ireo toerana izay nanatanterahana izany asa izany tamin'ity androany ity dia ny teny Analakely sy ny manodidina, Sorano makany tsy azo tafo ary ny faritra Ambodiny Sotry sy ny manodidina iny. Entanina arak'izany ny mpivarotra tsy manara-dalàna mba samy amonjy ireo tsena eto an-drenivohitra na ireo tsena be isan-kerinandro mba ahafahana izy ireo manao ny asa amin'ny antsaka sy andavany no tsy manelingelina ny hafa ihany koa. Iny hetsika izay natao teny amin'ny boriboritany voalohany iny moa dia tafiditra anatin'ny programan'asa ho an'ny fanadiovana ny tanàna Antananarivo izay fiarah-miasa teo amin'ny commune sy ny préfecture fa hivadika lafim-baovao hafa isika ho an'ireo fanamariana ho an'ny lozam-pifamoivoizana izay nitranga tato ato dia maro ireo fiara izay niaran-doza tamin'ny vokatr'ilay andron-jiro teria nosy zato teria androany maraina teo ny teo anivon'ny Jirama vao tonga nanala izany andron-jiro izany. Noro fitiavana Erzora Jonarvony nanao ny angom-baovao teny atoerana. Fiara telo farafahakely no niaran-doza vokatry ny fijoroan'ilay andron-jiro misaroa teny amin'ny rond-point nosy zato. Androany maraina vao nanapa-kevitra ny hanala izany ny orinasa mpanjakana Jirama. Efa be da be ny tômôbilina nidona teo. Tômôbilina teo amin'ny telo teo angamba izay nidona teo. Ela fiasa le Jirama. Tokony efa elo izany ny sorony. Efa tsy haiko hoe le tamin'andrenana anazy mihitsy ny ohatrany tsy nety angambany fa efa maromaro misy imprinter, 4L, camion reny efa nidofotra teo dia izay angambany aloha fantako aloha izay maromaro nefa tômôbilina fo teo. Ny commune Antananarivo renivohitra no nampiena ny ilo ary tsy tompona andraikitra velively ny amin'ny fanesorana ny andron-jiro izy ireo. Efa teo amin'ny herinandro teo angambany tômôbilina eo amin'ny anankienina teo angambany nanao accident teny. Teo amin'ny tamin'ny folo sasany teo.
zay vao nasolo jirama teo le izy taraiky be loatra zany le fandraisana ndraiky satria efa betsaka loatra zany le accident nisy vao nitsoahana le poto. Le izy aloha zany tsy mety le izy satria lasa miteraka problème be am'le fandanan'le tômôbila misy avy any andrefana avany le izy dia manao accident io daholo ny akamaroa fa ny tsara zany niala mihitsy ny napety azy. Taraiky aloha taratara kely any ny jirama satria efa nisy accident intelo zao teo zay vao nandray andraikitra ny jirama. Tamin'ny herinandro zao ny teo nisy dia tamin'ity herinandro ity koa nisy indray mandeha. Arena anisan'ny mampiavaka ny Madagasikara ny alaonko na ny mangrove kanefa dia ahina ny fiainany zany ary mety tsy fisiny zany eto Madagasikara. Misy fiantraikany goavana maneran-tany ny mety ho fahampitehan'ny alaonko. Izy io dia miaro amin'ny mety tsy isiny tondra-drano ary ihany koa raha ny antotanisa dia mahatratra 12 tapitrisa isan-taona ireo olona trapahavoazana noho ny tsy fisiny izy ity izay isy fiantraikany sy fatiantoka be dia be ho an'ny firenena iray manontolo mahatratra amin'ny $2.20 miliara izany araka ny tatitra izay nomeny ny banky iraisam-pirenena. Edena Elia, Mathieu Princy nanao ny angom-baovao. Namoaka tatitra mikasika ny tontolon'ny alaonko maneran-tany ny banky iraisam-pirenena. Nambaran'izy ireo tamin'izany fa miantoka sy miaro olona tapitrisany maro isan-taona ny fisian'ny alaonko, indrindra miaro amin'ny tondra-drano. Raha toa ka mialan-dritra nefa io zava-maniry io, dia mety hatratratra any amin'ny 20 tapitrisa isan-taona ireo olona trapahavoazana vokatry ny tondra-drano, izany hoe mitombo 7.30 isan-jato, indrindra any amin'ireo firenena izay tena andalovan'ny loza voajanahary io. Mety hiakatra any amin'ny $2.20 miliara ihany koa ny tetibidin'ny fahasimbana ao anatin'izany. Any amin'ny firenena toa ny Vietnam, Inde ary Chine dia manodidina ny 12 tapitrisa ireo olona voaaro amin'ny tondra-drano noho ny fisian'ny alaonko io any an-toerana. Tafiditra ao anatin'ireo firenena misoroka ny fahavoazana ateraky ny tondra-drano ireo firenena telo ireo miampy any États-Unis sy Meksika. Isan-taona dia mahatratra $7.50 miliara ny tetibidin'ireo fananana voaaro noho ny fisian'ny alaonko any amin'ireo firenena ireo. Raha toa ka mialan'ny tamingana nefa ireo dia mety hitombo any amin'ny 2.30 isan-jato ireo olona ho fatin'ny tondra-drano any amin'ireo firenena ireo hatrany. Teo anelanelany ny taona 2700 hatramin'ny taona 522 tena njavona ny 7.20 isan-jato ireo alaonko maneran-tany. Manoloana io tranga io dia tsy nitsahan'ny tombo ny loza voajanahary. Lasibatra voalohany tamin'izany ny morontsiraka ary vao mainka ny tombo ny fahavoazana sy ny fatiantoka. Ho an'ny eto Madagasikara manokana dia niaina tsikelikely ny velaran-tany misy ny alaonko teo anelanelany taona 770 hatramin'ny taona 2023 araka ny fanadihadian'ny WWF. Nahatratra 7.20 sy 304 hektara izany ny taona 2000 ary niaina 409 sy 302 hektara ny taona 2020. Ankoatra ny fiarovana amin'ny tondra-drano dia tombontsoa maro no azo amin'ny fisian'ny alaonko indrindra eto Madagasikara. Manana ny anjara toerany amin'ny famelomana ireo biby toy ny tantely sy ny landidia ny alaonko. Ao ihany koa nofonena ny drakaka sy ny makamba. Amin'izao fotoana izao dia misy ny fiara-miasa ny banky iraisam-pirenena amin'ireo firenena sasany indrindra ny eto Afrika ary tafiditra ao anatin'izany i Madagasikara. Tanjona ny ampihenana ny fahavoazana ateraky ny tondra-drano ary indrindra mirenana amin'ny laoniny ny anjara toeran'ny alaonko maneran-tany. Amarana ny vaovao zao alina zao dia resaka mombana toerana iray manan-tantara eto Madagasikara. Toerana anisan'ny tena mahaliana mpizahatany sy ireo mpiala-tsasatra raha i Full Point na i Mahavelona. Araka izany anarana izany dia manana ny tantara mampiavaka azy ity toerana ity izay hita any Antsinanan'ny Nosy moa misy azy. Andeha ho arahantsika ny fanambonam-baovao izay nentin'ny Lorette Berton sy Manora Andriamalala. Mirakitra ny tantaran'ny firenena malagasy momba ny fiandrianam-pirenena sy ny tanjaky ny tafika malagasy tamin'ny andron'ny fahampanjaka ny manda ny Mahavelona na Full Point. Mbola vavolombelona ny zavanisy tamin'izany ireo fototra afitrasa hita ao an-toerana izay tsangam-bato manamarina ny tantara.
mivelatra amina velaran-tany manodidina ny 80 kilometatra toradroa eo i Mahavelona. Ny mpanjaka Radama voalohany no nampanorona ny manda lehibe izay mirefy 70 metatra miodidina sy manana haavo 9 metatra ka tao anatin'io no nisy ny fitobian'ny tafika malagasy ny ambina ny sisin-dranomasina Atsinanana. Vaton-dranomasina na Koray sy Ankorandrika ary Atody izay nangon'ny mponina tamin'izany no nanamboarana ny manda ny Full Point. Misy trano fandriana sy lakozia ary toeram-pamonjana ao anatiny. Ny mba ahafahan'i Madagasikara miaro tena amin'izay mety ho fanafiana avy any an-dranomasina no tanjona nametrahana azy io. Teo ihany koa no nahafahan'ny tafika malagasy tamin'izany fotoana ny tily sy namantatra ireo sambo nalakana izay nisodisody teny amin'ny faritra avaratra Atsinanana Nosy iny. Tafiditra ao anatin'ny faritany Toamasina ao amin'ny faritra Atsinanana no misy ny manda ny Full Point. Voasokajy toerana manan-tantara. Azony rehetra tsy diana isan'andro manomboka amin'ny 7 ora maraina ka hatramin'ny mitatao vovonana ny tapany maraina ary manomboka amin'ny 2 ora sasany ka hatramin'ny 5 ora kosa ny tapany hariva. Io zany mandatsika malagasy manda fiarovana. Ko napataovana taketo mbola taranaka lehibe na maramila teto Ragova. Azo taranaka fa 7. Ka manda fiarovana any Madagasikara izy ty. Satria frantsay zany no nadivana teto dia rehefa avy eo moa zany fanaraka indray izy sy ny anglisy dia lasa ny frantsay indray tsika fa teto zany mbola anglisy nanampy an-dradama. Iarovana Madagasikara nasiana vala Full Point zany Ranivongo, Mananara, Voemara, Diego, Farafangana, Vatomandry, Manoro, Ivondro. Misy koa le hoe Andevoranto dia io trano manamboninahitra tamin'izany. Dia fa misy lakozia fafafako mahandro. Dia tia prison ho aniza sambany mba migadra vazaha. Io ndreo zany prison ho andreo mbola mamarotr'olona na malagasy mitsikombakomba mpamarotr'olona ko trano. Regny trano maramila aby regny Radama nanana maramila 700 teto. Misy koa tagny Mananara, misy Fenorivo. Fa reo manda jiaby reo nohan'ny ranomasina. Amin'izao andro mazava be mbola misy mivoy an'io fagnavakavana io fa tsy tokony fagnavakavaka atsika. Andranonampango no anaran'io tanàna misy ny manda io tany aloha elabe. Niova ho Mahavelona ny anarany tany amin'ny taona 710 tany hoany. Ny sambo anglisy iray izay nitondra ny anarana hoe Full no mpiantsona teo ka nipaka tamin'ny manda ny lohany. Izay no mahatonga ny anarana hoe Full Point. Tsara ny mampahatsiahy fa teo anelanelany fiandohan'ny taonjato fahavalo 12 ka hatramin'ny fisasahan'io taonjato io dia teo Full Point no foiben'ny fivarotana sy fividianana andevo taty amin'ny faridranomasimbe Indiana rehefa miantsona ao Toamasina ny sambo mpitondra entam-barotra. Santurana amin'ireo toerana maro mpizaha i Full Point. Maro anefa ny toerana manerana ny lafivalon'ny nosy azonao tsy diana rehefa fialan-tsasatra na ireo mpizahantany ihany koa. Tapitra ny vaovao tamin'ity alina ity ankasitrahana feno ianao tany atokantrano nanaraka izany vaovao izany izay li vaovao limpandrosoana aza misaraka amin'ny fahita lavitra ny MBS. Isorana feno ny teknisianina sy ny mpanao gazety ny arany sala ny tenako manome fotoananao raha mpitso amin'ny ora mitovy. Velomatopo.